Vaovao mampalahelo avy any Maorisy any a, teratany malagasy iray izay fantatra amin'ny anarana hoe Randriana Rovoniaina James Roberto, 4 taona, namoy niainy tany Petite Vierge Maurice tamin'iny andron'ny omaly hariva iny a, tokony ho tamin'ny fitora tany ho any. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahitsoan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsivoko zay dia ny vaovao mampalahelo avy any Maorisy any no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Any Ambatolampy Vakinankaratra, mpianatra ao amin'ny Miel School any Ambatolampy Vakinankaratra any nirava tamin'ny 4 ora tolakandro tamin'iny omaly hariva iny ary tsy hita popoka hatramin'izao. Zazavavy kely izay kambana roa vavy, 12 taona izy ireo nirava nianatra izay ary tsy tonga tany an-tranon'ny ray aman-dreniny izy ireo taorian'izay ka iangaviana izay mahita azy mba hanatitra azy ireo eny Bemasoandro Est na hiantso ny laharana an-tarobiany ireo ray aman-dreniny na ihany koa hiantso ny manam-pahefana akaiky azy indrindra. Ka niavatra raha maso tsara ihany ny zaza rehefa mirava mianatra izay ary indrindra ny zaza izay azo lazaina fa mbola ao anatin'ny sala isan-taona kelikely izay fa ny ratsy amin'izao fotoana izao efa tsy kely lalana ary misy ireo izay mpangalaty zaza na ihany koa ireo izay mpanolana isan-karazany izay hitantsika miely etsiroa tato ato zay. Eo am'resaka asa ratsy fanendahana indray tovolahy nanendaka sady nidaroka ny mpamily fiarakaretsaka teny Anjanahary tamin'ny sabotsy alina iny. Mbola tratra ny police pirenena teny amin'ny daholy ny finday anankiroa, ny CIN, ny permis de conduire sy ny powerbank an'ilay mpamily ary izao voasambotra izao ilay nahavandozy. Taxi brosy iray indray tratra ny police pirenena nitondra rongony avy any Antananarivo hiditra any Toamasina ny omaly hariva iny. Nosamborina ny mpamily, rongony ilay rongony izay milanja 80 kilao. Loza famovizana ateny Ambatobe tamin'iny andron'ny omaly iny. Tsy voatery ny moto foana ho yaho no diso. Mamo ilay vazaha izay nitondra ny fiara Prado io. Midina avy any ambony izy amin'ny lalana bibilava avy any Ambatobe hihazo any Nanisana. Aty amin'ny ilan'ny lalana miakatra indray izy no mandeha. Iny hiditra ny fiolahana hihazo ny saromasina iny ngah no nifanena tamina moto maromaro ary tonga dia tao. Tsy nisy ny anana fohy fa naratra ireo mpitondra moto ary nisy ny fahasimbana goavana tamin'ireo moto izay noentiny ritsy farany. Ray aman-dreny iray hita faty teny Tsaralalàna ankaiky ny Salimara tamin'iny omalina tolakandro iny hatrany. Zarazaraina mba ho hitany havany. Ny anarany dia Rakotoarimanana Jean Bosco, 40 taona. Monina any Avaradoha Norambatondrazaka izy io raha ny fantatra hatrany ary izao maty izao ka ho an'izay mahafantatra azy dia iangaviana mba hiantso ny mpitandro ny filaminana na ihany koa hanatona an'izay toerana mety ho hisy azy izay. Vehivavy iray hafa indray no hita faty tao amin'ny ranon'ny kopa ambanin'ny barazy Tanjombato tamin'iny andron'ny omaly voamaraina iny. Tsy fantatra ny momba azy. Misy tomboka vatsa ny tanany sy ny tongony. Ny mpamonjy voina ao Tanjombato no nampiakatra ny vatany taorian'izay fahitana an'ity vata mangatsiaka ny tovovavy ity ka ilazana izay mahafantatra azy mba hanatona ny manam-pahefana hanontany nyzay mety ho hisy an'izay vata mangatsikany izay. Eo am'resaka fisavana amin'ny andro alina indray ny karapanondro dia tokony tsy hiala any aminao na andro alina na rehefa mivoaka ny trano na hiantsena na hijorojoro eny anelakelan-trano maizina na hitaingy tamboho na hilalao lido na hiasa sy ny maro hafa. Ka izay no voalazan'ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao mba hialana amin'ny mety fivezivezeny ireo olon-dratsy na ihany koa ireo olona izay tsy fantapandratra eny anelakelan-trano sy eny amin'ny tanàna mandritra ny andro alina eny fa mafy ny fisavana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao
mba hitandrona ny fahalemana ary ihany koa mba hiadiana amin'izay resaka vakitrano sy ny sintomahery amin'ny andro alina izay. Ka ho anao izay tia mandehandeha amin'ny andro alina dia tsarovy foana izay mba hitondra ny karapanondronao izay mba hialanao amin'izay mety ahavoasazy ianao raha toa ka tratran'ny fitaminana ianao mandehandeha amin'ny andro alina nefa dia tsy mitondra an'izay karapanondro ahafahana mamantatra anao izay ary hamariny foana izay mety ho antindihanao izay rehefa mifanena amin'ireo mpitandro ny fitaminana izay manao ny asany amin'ny andro alina izay. Andao amin'izay ho resantsika ny malaza avy any Maorisy any. Fantatra mantsy amin'izao fotoana izao fa ny teratany malagasy iray izay fantatra amin'ny anarana hoe Randrianarivore James Roberto 430 taona namoy ny ainy tany Petite Vierge Maurice tamin'iny andro ny omaly hariva iny tokony ho tamin'ny fitora tany hoany. Voalazan'ireo hainao manjery any an-toerana any fa nitondra quad izy nidona tamin'ny hazo ary nipitika 4 metatra teny amin'ny tany izy taorian'izay. Vatana efa tsy misy aina intsony no nivantan'ireo polisy sy dokotera izay tonga namonjy azy taorian'izay loza ny famovizana nahazo azy zay. Tamin'ny voalohan'ny volana janoary 2024 izy ny tonga niasa tany Maurice ary tokony hody amin'ny volana septambra ho avy izao izy raha ny fanambarana avy any an-toerana hatrany. Raha ny fantatra hatrany dia ohatrany hoe tsy mamoakory izy tao anatin'izay loza izay fa ao anatin'ny état normal tsara izy no nitondra an'izay quad izay. Fa io moa zany tsy misy manampo ny loza ho avy izay ary ny loza rehefa ho avy raha teo dia tsy mba mandondona ary ny tampoka ihany koa tsy mahalehilahy ka izay no mahatonga an'ilay hoe aleo ihany mitandrina rehefa mandeha na fiara aza na ireny kodiaran-droa sy ny maro hafa ireny fa ny lozan'ny famovizana dia tsy misangy mihitsiny ka aza dia misetrasetra loatra rehefa mandeha tahaka an'ireny na dia maika tahaka n'inona aza fa aleo ihany mitandrina fa lahatokana ny aina ary raha toa ka misy izay lozan'ny famovizana noho ny tsy fitandremana izay dia matetika mampidi-doza ny tenanao ianao ary ihany koa mety hampidi-doza ny hafa raha toa ka tsy ianao no mety ho voa ao anatin'izay lozan'ny famovizana izay mety hitranga izay. Ka noho izany aleo ihany mitandrina ry zareo fa aza diso misetrasetra loatra. Koa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino fi nimilaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.